Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy John Wesley, ataovy izay azonao atao rehetra, angono izay azonao angonina rehetra, omeo izay azonao omena rehetra, manaova soa araka izay azonao atao amin'ny fomba rehetra ahafahanao manao an'izany. Hoy Martin Luther kosa etsy an-daniny, fiovana anankiroa no ilain'ny tsirairay, ny voalohany dia ny fiovanim-po ary ny faharoa dia ny fiovana eo amin'ny fampiasana ny vola. Hoy kosa Inga Augustin mpitondra fivavahana iray, fahantrana no anjaran'ny sasany ary arena no anjaran'ny sasany. Ny tena mavesatra amin'izy roa ireo dia ento ny anjara fahantrana namanao, ary avelao izy hitondra miaraka aminao ny anjara arenanao, manamaivana ny entanao ianao amin'ny fanamaivana ny azy. Fa eo kosa amin'ny Baiboly ny tenin'Andriamanitra ankehitriny izay fanambarana feno fahendrena indrindra izay ampisaintsaina antsika ho fiatrehana ny andro anio. Mpitolo-teny toko 12:1, ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao dia tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miaritra ny taona izay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoavampo fazamalaina fartomotrany andro izao. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Ny fanomboana ny ratsan-tanana dia ny anky, ny fanomboana ny fanisana dia ny isa, ary ny fanomboako ny fitenenako kosa dia ny araba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy dia mirarisoanao eo am-panarahana izao fandarana izao. Ny namanao lantoarmisa Joely no mitafa aminao ankehitriny. Hoy ny tolo hoe aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakala-pihavanana, teny mifono fahendrena izany, ary antitra teriny mandrakarivo izany, ary mbola nampitahainy ireo tolo taloha amin'ny zanaka aman-jafy hoe sarobidy loatra mihoatra ny vola ny fihavanana. Ny fihavanana io ny tsara nefa dia miankina betsaka amin'ny fahatsaran'ny fifandraisana sy ny fiarahamonina, koa dia mba hatsara izany fihavanana sy fiarahamonina zany dia tsara raha mba samy miezaka ny tsirairay hoe inona ny zavatra mety atao mba hatsara sy hampirindra zany fihavanana sy fiarahamonina ary fifandraisana zany. Dia inona ary ny fenitra tokony ho tratrarina ny amin'izay? Misy zavatra maromaro ny tiana ho resahana. Voalohany dia hoe tsara zany ianao raha tia hanatsara ny fihavanana io, manana fahazarana mandrakariva mankasitraka olona eo am-basom-bahoaka na mankasitraka olona eo mason'ny olona maro, ary aoka ilaza mandrakariva ny hatsarana hitanao amin'iny olona iny, ary lazao amin'ny lafiny tsara izay zavatra tsapanao amin'ilay olona izay resaka nahitanao iny. Tsy hoe mandoka azy ianao amin'izany zavatra zany tsy zany, tsy akory ny tiana lazaina, fa mba maneho fakasitrahana eo amin'izay zavatra vitany na zavatra hitanao nataony. Faharoa dia aoka ianao tsy ho tia mitsikera olona na eo ampabe maso zany na anetakonana. Fantatra mantsy fa ny olona anankiray na ianao dia tsy tonga lafatra eo amin'ny fiarahamonina, ka arak'izany dia tsy dia tsara loatra ny mitsikera olona eo ampabe maso eo anatrehany olona tahaka izany, satria
voalohany aloha dia manimba ny fihavanana zany ary ny olona izay tsikerainao tsy voatery atatina azaka izany tsikera ataonao zany. Raha misy zavatra hoe hitanao tsy nety nataony ilay olona dia tsara ny manantona azy dia mifampiresaka eo ianareo rotota ary raha misy torohevitra tsara tianao lazaina azy dia lazao aminy ianao sy izy irery no miresaka. Fahatelo dia aoka ahay miaino. Aoka zany tsika tsirairay avy mba ahay miaino zatra miaino ary miaino tsara fa tsy miaino vilana akory. Fa matoa ny sofina no nataon'Andriamanitra anankiroa ary ny vava anankiray dia mila miaino bebe kokoa zany ny olona. Ka dia tsara zany tsika mahay miaino, tsy miaino vilana, miaino zavatra amin'ny lafiny tsara. Satria raha misy olona manana olana ohatra mitantara zavatra aminao nefa ianao tsy vonina ny aino azy dia mety hosorena ilay olona amin'izany lafiny zavatra zany. Eo anatran'izay dia mety ho ravatsy kelikely ny fihavananareo rotota. Manaraka dia tsara raha mianatra amin'ny Mateo ty ianao. Eny fa na dia hoe eo amin'ny fotoana tena mahasorena sy mahasosotra anao indrindra aza dia aoka hanana fanetretena ianao zany dia mba mahay midina ambambany koa, tsy ampiseho be loatra ilay ampopo any am-ponao any fa mba ilefitra eo anatrehan'ny zavatra izay mety hoe nahasorenanao ary mifampiresaha amin'ilay olona izay nahasorenanao iny. Aoka ianao ahay hitana tsy ambaratelo tena zava-dehibe eo satria raha misy olona mitantara zavatra aminao eo amin'ny lafim-piainana izay tsy tiany hoenin'izaniza kanefa raha nitantarainy taminao iny dia henony tany amina manolo-kafa dia sorena izy ary tsy tantara zavatra aminao mihitsy amin'ny manaraka. Ary manarak'izay dia ho rava ny fihavananareo rotota. Koa aoka ho ainao ny mitany zany tsy ambaratelo zany, aoka hipetraka ho olona azo nitokisana ianao mba tsy hivadika amin'izany fitokisana zany fa mba hipetraka hoe ahahitana izany tsy ambaratelo zany, na zavatra tsara resahan'ilay namanao aminao na zavatra ratsy dia aoka ho ainao mandrakariva ny tana zany tsy ambaratelo izany. Manarak'izay dia aoka tsy anasary zavatra. Raha misy hoe olana mitranga dia aoka tsy asarotina ilay olana fa aoka mba hisy ny fiaraha-midinika eo amin'ny izay olana izay satria ny olana izay ifampisarana tsinona dia mekelikely kokoa ilay olana iny dia tsara ny mba ifampisarana ilay olana dia mety miamalefaka ilay izy, tsy ararotina, tsy aratsiana, tsy hitarina zany ny zavatra iny fa ny fampisarana dia tsy ho sarotra ilay zavatra. Ary aoka tsy andray fanapaha-kevitra avy hatrany ianao eo anatrehan'ny fihetsem-po. Mety hoe tezitra ianao, mety hoe faly ianao, mety alahelo ianao dia aoka tsy tonga dia andray fanapaha-kevitra avy hatrany raha misy zavatra tokony andraisana fanapaha-kevitra fa aoka mba hieritreritra tsara aloha, andinika tsara aloha izay vao manapa-kevitra fa mety tsy mahasoa ny fanapaha-kevitra raisinao iny fa mety hanimba fihavanana satria manahirana mantsy ny mamerina sy manarina ny fanapaha-kevitra izay efa nataonao iny raha ohatra ka andrava zavatra ilay fanapaha-kevitra. Koa hiatanina zany tsika mba tsy handray izay fanapaha-kevitra izay ao anatina fihetsem-po. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no lafin-javatra tiana no resahana tamin'ity anio ty dia ametrahana ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray na manao lantoarimesa-joely no niaraka tamin'ny teo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
awr manolotra ho anao feon'ny fonantena miarabanao ampifaliana mandrakariva satria mahafaly ny mizara ny tenin'Andriamanitra aminao androany ary mahafaly indrindra koa ny mahafantatra fa liana te handray izany teny izany ianao manahoana tompoko ny namanao Stefan Razafiany no mampita izany teny izany ho anao ary toy ny mahazatra antsika dia andeha hivavaka isika mba ho fotoana manokana noho ny fanatrehan'ny tompo izao fotoana foy fampisarantsika ny teniny izao. Jehovah ray tsara amin'ny alalan'i Jesosy zanakao manatona anao indray izay amin'izao fotoana voatendrinao hatramin'ny fahagola izao mba hionana aminao sy andrenesana ny teninao akoa esorinao tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny anarany izay rehetra mety ho sakana tsy azahoanay misitraka feno ny fandraisana izany teninao izany ary oka ny fonay sy ny sainay ary ny sofinay mba ho ampaladinao ho sokafanao mba handray feno izany teninao izany koa dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika tsy ampoizitsika akory tsy ao anatin'ny programa sy ny vina no saintsaintsika mihitsy mety ho tsara na koa mety ho ratsy no andraisantsika azy eo am-piandohana kanefa ireny toe-javatra miseho ireny ny vokany izay tsy ampoizitsika araka ny voalazako teo ny vokany dia tena mety hanova tanteraka ny fiainantsika aty aoriana mihitsy midika koa izany fa tsy voafehitsika avokoa akory ny toe-javatra rehetra mety iseho amin'ny fiainantsika na manahoana faripahaizantsika sy akingan-tsaintsika ary ny fananantsika teknôlôjia avolenta manamarina koa izany fa na manahoana ny toerana misy antsika sy ny fananantsika dia voafetra ihany isika. Ao amin'ny filazantsara no soratany Matio sy Mark ary Lioka dia misy lehilahy iray izay andiny ny ray monja ihany ao amin'ireo filazantsara telo ireo no ahitana ny anarany noho ny zavatra tsy nampoiziny akory niatra taminy kanefa dia nanova tanteraka ny fiainany ary nahatonga ny anarany voatahiry eo amin'ny baiboly mandrakandroany sy mandra-piferin' Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra mihitsy aza tsy iza izany fa i Simona Kireniana toy izao no ilazany filazantsara no soratany Markazy ao amin'ny Marka 5:20 andininy faharaiky amby roapolo manao hoe Marka 5:20 manao hoe ary Simona Kireniana ray ny Aleksandro sy Rofosy izay nandalo avy tany an-tsaha no notereny hitondra ny azo fijalian'i Jesosy. Misy Tsipriany kely hafa kosa ny fomba ilazany ny apôstôly Lioka azy ao amin'ny bokyny nosoratany Lioka 7:20 andininy 4:20 manao hoe Lioka 7:20 andininy 4:20 manao hoe ary raha nitondra an' Jesosy izy dia nitana lehilahy Kireniana anankiray atao hoe Simona izay vao avy tany an-tsaha ka nampitondra iny ny azo fijaliana hanaraka an' Jesosy. Ao amin'ireo toko sy andininy roa ireo dia samy milaza izy mralahy fa sendra nandalo fotsiny teo amin'ny lalana nitondrana an' Jesosy ndeha ombohona teo Golgota lay lehilahy tsy nisy nahalala akory ny fisiny atreo
i Simona Kireniana izany. Reraka avy tany an-tsaha izy tamin'ny zoma maraina io, ary satria mety mpivavaka mafana fo izy, andro fiomanana ho amin'ny sabata raha teo ny andro zoma, dia nody aloha izy mba handeha hanomana ny sabata fitsarana ampitso eo. Kanefa de amin'izay ndeha hiomanana ho amin'ny sabata izay no nifanena tamin'ny lalan'ireo olona nitangorona, ny fanety nanaraka an Jesosy ho vonoina eo amin'ny azo fijaliana ny lalana. Koa dia tsy afaka nody avy hatrany izy araky ny noheveriny. Tsy vitany hoe voateriny janony izy noho ny amaron'ny olona, fa voalaza fa izy izay sendra nandalo fotsiny ihany teo no noteren'ny miaramila Romanina hitondra ny azo fijalian Jesosy hanaraka azy avy ao aoriany. Zoma mainty loatra ho azy io zoma io. Fa nahoana no tsy niray tamin'ireo vahoaka tsy manan-katao ary nikikika nanaraka an Jesosy hoe omboy? Nahoana ny tsy niray tamin'ireo no natondraina ny azo fijaliana izay nanala baraka tokoa ny fitondrana azy? Fa izy izay sendra nandalo teo fotsiny ihany, sady izy indray efa reraky ny lasa tany an-tsaha. Mba tsy rariny loatra. De mety ny verimberina tao an-tsain'ny Simona Kireniana ny nahoana be dehibe. Ny mahavariana anefa eto de tsy misy mitatitra na de teny ray akory nataony Simona Kireniana ny filazantsara anankitelo. Fa de noraisy ny azo fijalian Jesosy de nanaraka azy avy ato aoriana izy. Eritrereto hoe izaho na ianao no teo mitoerany Simona Kireniana. Moa nanaiky mora foana nitondra ilay azo fijaliana ve ianao? Ary raha nanaiky aza satria tsy afaka nandà noho ny faneren'ireo miaramila Romanina, moa tsy honmonmonina ve ianao? Ary eritreritra na ilaza fa tsy rariny izao atao aminao izao. Tsy hoe voelingelina fotsiny fandaharam-potoananao, fa sady afa-baraky ianao hilanja azo fijaliana izay tsy anao akory toy ny jiolahy, sady izay tsy anao akory ilay azo fijaliana araky voalazako teo fa anolo-kafa. Rehefa tsy araka izay noeritreretintsika tokoa mantsy ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika, de ny himonomonina aloha ny voalohany ataontsika. Raha tokony angina hitady izay mety ho antony sy dika ny toe-javatra to tsy rariny araky ny saina maha-olona antsika isika. De mikomy eo isika. Mety ho tonga ho tsaitsika ve? Fa ireny toe-javatra izay tsy apoitsika ireny de ny tanan'Andriamanitra mihitsy no mandahatra azy ho antsika, araky izay voalaza amin'ny obolana 7:5 manao hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Izay raha dika de hoe aoka anaiky ianao fa misy tanan'Andriamanitra mandahatra izay rehetra miseho eo amin'ny fiainanao, satria izy no efa nilaza fa tsy misy maharombaka izay eo apela-tanany. Noho izany de tsisy anjo izay eo apela-tanany raha tsy mahazo lalana avy aminy izany. Io fotoana tokana ny fanelan'ny lalany Simona tamin'ny lalan'i Jesosy io ihany no vanim-potoana fantatra teo amin'ny tantaram-piainany. Io fotoana niaonany tamin'ny mpamonjy azy io, izay tsy nampoiziny akory, ary niombona ny fijaliana taminy no hany voatahiry ho mandrakizay teo amin'ny fiainany. Io zoma mainty tamin'ny fijerin'olombelona io no hany andro feny fitahiana indrindra teo amin'ny fiainany. Eto mpamaranana, inona ny mba hatsiarovana anao indrindra teo amin'ny fiainanao? Moa ny fotoana nanekenao tsy nisy fimonomononana izay rehetra nalahatra Andriamanitra ho anao ve? Rehefa nametraka ny fiainanao teo aminy ianao raha vo maraina ny andro, izay ve no tsaroana ny fanekenao tahaka ny nataon'ny Simona Kireniana?
sa kosa ny fimonomononanao eny mety ny fikomianao tsy anaiky izay rehetra tsy araka ny sitraponao ka nentina mpanalavitra ny lalanao tamin'ny lalan'i Jesosy. Reto misy tokisy 12 ho famaranana ny dinika ny fanaovantsika androany. Jeremia 10, 17, Jeremia 10, 17 manao hoe: Jehova o, fantatro fa tsy an'olombelona ny lalan-kalehany na ny mpandeha no alavorary ny diany. Ny faharoa, oabolana 412, 17, oabolana 412, 17 manao hoe: ny fon'ny olombelona mihevitra tsara izay alehny, fa Jehova ihany ny mahalavorary ny diany. Maniry indrindra raha maniry aho ny mba hifanenany ny lalanao isan'andro amin'ny lalan'i Jesosy, ka hanekenao na dia tsy noeritreretinao sy tsy novinavinainao aza ny andeha amin'ny mpanetretena sy anaiky amin'ny mpanetretena izay lalana hitondrany ianao. Ary azadino fa lay azo fijaliana nge tsy anao hoe anazy io ny anjaranao mitondra izany azo fijaliana zany aoriny dia ho feno fitahiana ny fiainanao. Mandra-piona indray ary. Tarika harilala zay lay onjany fanantinana. In
awr boîte postale 700 Antananarivo 100. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Manolotra arabanao ny feon'ny fanantenana, manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Anisan'ny volomora atao nefa fidiram-bola tsara ny volo-tsaramaso sady sakafo tsara ihany koa. Faty antoka nefa no mitranga raha toa ka hatratry ny aretina na ny bibikely ny fambolena izay atao. Inona ary ny fiarovana? Ary raha sanatrika efa tonga ny aretina sy ny bibikely, inona ny vahaolana? Torohevitra mahakasika izay indrindra ary ndeha rahantsika eto miaraka amin'ny namana Rasolofo Sendra. Izy nareo atiry zefa. Izay ole. Za hitako ka tsy isy olona ato raha matò. Ety amoron-dalana ety ve noro lodiny miantsoantso ho renin'ny olona fa andao hiditra ao an-tokotany a. Tsy enao ve zany alika zany e? Nahazo alika be mihitsy angamba ry zefa. Sady sotso ny voatotrako androvotra amin'ny pataloha eto. Ora lody a, ianao ve lehilahy sa tsy lehilahy? Fa nga io mahalasy mahavavy raha matotia. Ndany ianao raha hiditra fa aleo andrasako eto. Aiza nareo aty raha zefa? Aiza ry lidy a? Ora mily a, tsy miantoka raha roa. Tsy maninona re io e. Alika ry ambadika ry oadinareo ry lidy a. Io oariny ianao raha mily. Ody e. Otre mandroso raha miry a. Mandroso e. Azafady fa tsy henoko mihitsy. Lidiko mo tsy mbola tonga fa lasa niakatra any andrenivohitra any. Ay ve. Atre, fa maninona ny lavitra any raha lody a. Fa midira ty e. Etre, ovinandray ary ty miafafy ty ringia. Ie, avy e. Gaga mihitsy ako. Etre, azafady rery izy mivady fa revony any radio a io. Raha tsy ny feoan'ny bokitra ny vovo mafy tsy henoko mihitsy hoe misy olona tato. Midirangana aloha e. Zay ary ny ianao raha mily. Midirangana aloha. Rehefa tsy hiditra ianao aloha hidirako angana fa tsy mahatoky an'io alika boksa be io ako. Aza manosika raha lody a. Tsy vitatra ny ferabana olona mariny. Ay ve matao ohatra ny boksa ty raha lody e. Finandray. Tsy maninona io se ty a. Alikiko jerety firanonranony sy ny fijery. Ny feoany sala amin'ny zanadio. Ay zany raha lody a. Alika abangana io fa ny masonareo tena efa vodona mihitsy. Sainy ianao. Ny feony fotsiny no ilaina mba ho solon'ny lakiloso fanairany e. Marina ve zany ringaty. Etre sy marina zany a. Vonivorona fotsiny zany izy ty. Oaio, marina tokoa zany. Nga ihany aneno ny teny hoe midirangany e. Ka tsy nole hoe alika enino nampidirako anareo angeny fa mba ahafahanareo mandrehatra ny voalohany ty fandarana mandeha ato amin'ny radio ty. Fandarana inona zany raha sefa? Eny tokoa raha sefa. Etrez mahakasika ny famboliny. Sady momba ny volo tsaramaso foana zay no nyresahany tato ato. Marina hoe mipetraha angana aloha e. Misaotra ringaroa ka isotro zany ndray ve. Tafaray zany ny tisy manako. Mba ataovy mafimafy raha sefa fa tsy heny tsara amin'ity feonareo rako no. Etrez
eno tsara ary ary mitoetra tsara ianao raha loatra fa any amin'ny boksa ihany masoboksa enoy faly miarabanao zay namana rasolofo faly miarabanao afanjary faly miarabantsika mpanaraka an'ity fandarany teto amin'ny radio Maniratany. Anisan'ny manitikitika ny mpiaino mikasika ny fambolena tsaramaso namana rasolofo ny aretina na ny bibikely izay manimba ny tsaramaso. Mba azonao tany saina aminay ve hoe inona re ny aretina tena mpamelon'ny tsaramaso? Tena aretina hitantsika eny an-tsaha zany amin'ny aretina amin'ny ankapobeny zany mahazo ny tsaramaso isan'andro dia le arazona izy tsika na misy miteny hoe lagaly. Zany any amin'ny tahony zany manomboka memaina dia tafiditra tanteraka zany le aretina efa aveo le tsaramaso tonga dia mifolaka ho azy fotsiny na tonga dia mavo ny raviny. Ary amin'izay fotoan'izay zany dia tsisy nina azo atao amin'ilay tsaramaso tsony fa ohatran'ireny tratran'ny karazana mamiadan'ireny le tsaramaso rehefa tafiditra io arazona io. Izy io manko dia karazana entina avy amin'ny herin'ny hafanana sy ny tsy fahampian'ny rotsan-korana zany matetika mahatonga an'io aretina io. Ny aretina faharoa mahazo ny tsaramaso zany dia misy ataontsika hoe tavolo. Izy io moa zany tena karazany aretina mpahazo ny volo rehetra fa ny tsaramasony koa zany ohatran'ny tsy dia matohatra n'io aretina io. Ohatran'ny volombolona ohatran'ny misy vondan-dihazo zay eny am-potsile tsaramaso ambany ravina na eny amin'ny fotony ambany. Dia ao koa zany ireo karazana hoe bibikely satria ny aretina sy ny bibikely zany dia matetika miara-dalana foana eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ka ny bibikely izay tena mpamely any tsika dia ao aloha voalohany indrindra mbola vao izy vao manomboka maniry dia misy ataontsika an'ile hoe fano izay mihinana ny fakan'le tsaramaso. Mamy amin'ny biby io zany iny fakany vao maniry dia any no haniny. Any ambanin'ny tany zany aloha iny biby anakara iny fa rehefa afaka amin'iny biby iny zany le tsaramaso ka maniry tsara dia miditra amin'izay indray tsika hoe ramerina. Dia rehefa tafiditra indray io ramerina io dia ao anatin'io ramerina io zany no miteraka antsika hoe ramangorona. Ary vao tafiditra ramangorona io zany dia misy fetraikany any amin'ny famoazan'le tsaramaso. Io zany tena zavatra mahazo ny tsaramaso ny aretina sy ny bibikely. Misy karazany maromaro zany fa ny tena netiko eto aminareo fotsiny zany hoe izay fahitantsika andavanandro eny an-tsaha eny zany no tonga dia nasehoko anareo teo. Raha izay ary zany karazana aretina sy bibikely izay mamely ny volo tsaramaso, misy fiarovana ve azo atao mba tsy ho tonga amin'izay aretina na bibikely izay le tsaramaso? Etsaka zany ireo fiarovana na fiadiana amin'ny bibikely. Marina etona nefa eto amin'ity fandarana eto amin'ity asa tsy toloina an'ity dia miezaka tsika hatrany zany mba manao an'ireo karazana fanafody ara-boajanahary. Zany hoe manao ady gasy zany tsika eto mba ny zavatra eny manodidina tsika ihany dia ahafahantsika miady amin'ny bibikely na miady amin'ny aretina. Misy toromarika maromaro zany reto aloha apetraka. Voalohany indrindra aloha eo amin'ny aretina. Amin'ny ankapobeny tsika dia mijery hoe manina ny tsaramasonay vao maniry kely dia lasa mavoravina na lasa makina ny tahony. Ao moa zany le aretina dia vanteneniko teo aloha hoe misy karazana aretina. Kanefa ity koa zany ao atsika tatsaha zany aza dia mifatoka loatra amin'ilay tonga dia aretina io fa misy zavatra roa zany eo anatin'io na aretina io na tsy fahampiana ao amin'ny tany bilentsika io. Misy zavatra tsy ampy takin'le tsaramaso dia lasa miteraka aretina ho azy zany lasa ohatran'ny hoe mavoravina izy. Ka nananao zezika betsaka atsika kanefa ao anatin'ny zezika nampiasaintsika iny misy zavatra tsy ampy dia tsika matoky fa hoe ny zezika ara-dalàna tsara tokony masaka tsara ny tany nefa ahoana no mbola mavoravina ohatran'iny tsaramaso. Ka ny zavatra roa reo zany na aretina mahazo ny tsaramaso tsika na misy zavatra tsy fahampiana ao anatin'ny tany io zavatra roa reo. Voalohany indrindra zany dia tia ny zavatra tokony mareny hoe zavatra ara-boajanahary no ampiasaintsika eto zany hoe zava-maniry eny an-tsaha eny ihany ny antsika edina amin'io aretina io. Toy izao ary ny zavatra apetrakintsika. Any amin'ny zezika tsika zany dia efa mametraka an'ireo karazana fiarovana an'ilay aretina hiditra amin'izay zavatra volentsika ankoatran'ny tsaramaso. Dia manao komposty tsika ao anatin'ny komposty io dia tsarofa fa misy an'ireo karazana singa samihafa ahafahantsika manomana an'ilay fanafody hiarovana ny volontsika tsy ho tafiditry ny aretina. Ao zany ny ravina voandelaka, ao ny ravina konsoda, ao ny ravina temprozia. Izay efa tsy zoviana amintsika izany fa ireo anisan'ny taharo ampiasaintsika amin'ny komposta. Nefa amin'ireo no tena misy an'ireo karazana fongicide na fiarovana. Amin'izay zany tsika mba maivamaivana koa ny fihetsekan'ilay aretina zany raha mahazo an'ilay tsaramaso
Izany hoe rehefa manao an'ilay komposta zany tsika dia mila mampiasa ravim-boandelaka na kansoda na tevirozia zany ao anatin'ilay afangaro amin'ilay komposta. Izay zany anisan'ny fiarovana an'ilay volo. Izay indrindra ny tena tokony ataontsika zany satria ireo zavatra zany fahitantsika any amin'ny ady gasy ireo zavatra nytononiko teo ireo zany le karazana engrais very ireo nefa ao anatin'ireo engrais very ireo zany no ahitantsika an'ireo karazana singa entina ediny amin'ny aretina. Ny ray apahatelo kompostika zany tokony atanan'ireo taharo ireo zany tsika tsy ahitan'ireo ndray miaraka. Mety ravina voandelaka fotsiny hitatsika, mety tefrozia fotsiny, mety konsoda fotsiny. Raha mahita azy rehetra mitambatra moa tsika dia tsy maninona fa ny ray apahatelo ny komposta zany dia tokony atanan'ireo singa ireo ankoatran'ireo bozaka maina sy ny tao-katsaka sy ny ana izay ampiasaintsika anatin'ny komposta dia tokony atanan'ireo zany. Iny zany zavatra tena zava-dehibe voalohany indrindra tsy efa mametraka dia melotsika zany edina amin'ny aretina. Lazaina hoe tany aloha zezim-pahatra azo ampiasaina amin'ny fambolena tsaramaso izany tsaratsara kokoa zezim-pahatra sa le komposta. Raha ny tena izy aloha zany zao dia ny komposta no tsara indrindra hatramin'izao satria tahiry eo anatin'ny komposta io zany na ny tsiron'ny komposta io zany dia feno tanteraka. Zany hoe raha mijery an'ilay amin'ny zezim-bazaha hoe MPK dia hitantsika eo anatin'ny komposta zany le MPK tena feno fa voajanahary koa zany le MPK ataontsika amin'ilay komposta. Zezim-pahatra mako matetika dia na tsy voaro amin'ilay hipetrahany mety tanin'andro mety amandona lava dia tsisy tsirony intsony zany hoe misy fa maivana koa zany ny tsiro ao anatin'ny zezim-pahatra noho ny komposta. Tsaratsara koa zany mampiasa komposta raha afaka manao tsika. Rehefa tena tsy afaka manao moa dia azo zezim-pahatra iny alaitsika dia makatsika ravina voandelaka na ravina tefrozia na konsoda zany afangaroy amin'ilay zezim-pahatritsika zany rehefa tsy afaka manao komposta tsika. Sosikevitra roa zany reo mbeko rehefa fanja. Dia ianao ny teny terim-piandohana hoe mety misy tsy fahampiana ny mahatonga n'ilay tsaramasontsika azon'ny aretina. Raha ohatra zany ka zezika komposta no ampiasaina afaka manome fatra ve ianao raha komposta no ampiasaina na zezim-pahatra ihany koa no ampiasaina. Raha iara zany nataoko hatreto dia ao anatin'izay zany tsika tokony hanana hoe eo amin'ny 10 sibika eo zany sibika lehibe ampitomboana tsikelikely isaky ny fotoam-pambolena zany dia mampitombo an'ilay fatrana komposta. Tombo isa-taona zany fatrany ampiasainao amin'ilay ohatra hoe ray ary io. Izay zany aloha raha jerevantsika ny eo amin'ny fatrana komposta iny amin'ny tany izay tokony hovolentsika zany hoe ray ary nataontsika ohatra teo dia 10 sibika lehibe zany ao anatin'ny ray ary. Dia raha ohatra ndraika zezim-pahatra? Raha zezim-pahatra zany somary manatombo kely satria manenjika ny fatran'ilay singa ao anatin'ny komposta zany zezim-pahatra dia mampiasa 10 sibika tsika zany. Dia makarak'izay koa zany mikasika an'io zezika ihany zany mba tsy handeha hisy fanantenana antsika zany eo amin'ilay hoe ampiasa komposta nefa manahoana ny vokatra hiakatra. Tsy zany mareo ketona hoe rehefa apetraka foana eto amin'ity fandarana ity fa tsy mety ny mametraka alohan'ny komposta ao anatin'ny tany indrindra hoe mbola misy fotoana maharitra vao ambolitsika fa lasa disy fanantenantsika rehefa avy satria za mampanantenana hoe sady mametoky anareo fa hoe tsara konkoa ny komposta. Za koa tsy midika hoe ratsy ny zezim-pahatra fa raha ohatra zany afaka manao komposta. Tsika zany matetika mamboly raha ivolana mialohan'ny ambolena miasa tantsika dia tonga dia mametraka zezika. Dia ity ny zavatra tsapantsika hoe tonga ndera fotoam-pambolena izay rehefa raha zavatra volentsika osaosa kely fa tsy araka ny eritreretantsika azy hoe atanjaka sy ho vokatra. Inona ny antony apetraka foana ny antony dia hoe aza apetraka meloa ny zezika fa ireo karazana ahi-dratsy ny vokatra meloa dia efa lanin'iny ahi-dratsy iny zany le tena tsiron'ny zezika fa rehefa faika ny zezika sisa no ambolentsika dia avetsika disy fanantenana hoe tsy mety le komposta na tsy mety le zezim-pahatra fa farafa aingany zany herinandro na 3 andro meloa alohan'ny ambolena no ametrahantsika an'ilay zezika. Amin'izay fotoan'izay tsy midika koa iny zezika iny vao mipetraka ao anaty tany dia tonga dia raisin'ilay voly. Amin'izay ilay zezika afaka amintsika tsara mamonjy an'ireo karazana nofo tany ahafahany mame tsiro any afaka ny zavatra volentsika. Anisan'ny fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina zany le zezika nampiasaintsika izay. Mbola misy hafa ve fiarovana ihany koa ankoatran'ny zezika? Ny tena zava-dehibe kamba aloha dia hoe ny tena fiarovana ankoatran'ny zezika zany mba hafateno ny masom-bolo izay ampiasaintsika. Matetika masom-bolo efa misy karazana atodim-biby ao anatiny iny no volentsika. Ka tsara zany mba masom-bolo voafantana zany no tokony mba jerentsika.
petraka am'izay tsika hoe inona koa ara mifanafody tena tonga vatana ataotsika. Mbola fiarovana ve zay? Mbola fiarovana zany sady ady amin'ny bibikely. Fiarovana aloha zany ataotsika voalohany indrindra. Ny konsoda zany tena fongicide matanjaka indrindra zany a, sady fiarovana amin'ny alazona, fiarovana amin'ny aretina. Mame ohatra ihany hoe raha konsoda 1 kilo raviny a tototsika zany a, dia apetrakitsika ao anaty sio plastika tokony 12 litre reny zany a, dia ampifangarona tsara amin'le rano zany izy dia saromatsika plastika zany dia atao amin'ny toerana tsy dia azon'andro loatra zany fa mitakotakona. Isaky ny 2 andro tapantsika dia manafangaro kely an'io zany a, dia meva ihany zany io lokon'io konsoda io mevalo mainty izy a, somary misy fofona kely izy a, dia saromatsika indray dia afaka 2 andro tapany a, dia manao an'izay tsika. Zany eo anatin'ny tapabolana zany raha manapaharetantsika zay vao afaka mampiasa an'io fanafody dina amin'ny aretin'io. Petraka amin'ny fantany hoe konsoda fotsiny ve dia mahazaka tena amin'io fanafody io. Misy fangarony kely zany reto a. Makitsika paraky efa voatoto hoe netseny io zany raha misy. Raha tsy misy moa dia maka karazana lavenina tsika. Io lavenina ao patana io zany. Ireo zany a raha amin'izay rano 12 litre zay a, dia tokony eo amin'ny tapaky ny kapoka-mbary reny zany a le lavenina malemy tsara. Dia ampimelange na amin'ny fotoana efa 12 andro efa vita zany zay a, vao manafangaro azy zany efa ampiasa mihitsy zany tsika vao mampiasa an'io lavenina io na paraky. Ary ny fatra amin'ny paraky? Fatra amin'ny paraky zany a, ataotsika eo amin'ny 20 grama io zany. Paraky manko somary maherihery dia 20 grama zany a, vovoka paraky. 12 litre zany zay. 12 litre zany zay. Inona moa no ilaina an'le paraky na lavenina? Ao anatin'io lavenina io na paraky io zany a, dia misy karazana hoe fitazomana ny ranon'le konsoda mba tsy ho lasan'ny tany fotsiny izy a, fa tonga dia mba hiditra any anatin'le hoditry le volobolentsika. Ireo zany zavatra tokony ampiasaintsika. Dia mahavita eo amin'ny 20 ara zany zay 12 litre zay. Izy manko tsy tia azo atao tena betsaka zany a, ohatran'ny fanafody ampiasaina rehetreny hoe tsy azo atao 10 dose zany na 10 fatra, fa zay 12 litre zay dia mahavita amin'ny 20 ara io. Dia voalaza hoe ny ravina tsy tokony ho tondrahana, dia tondrahana ve zany izy amin'ity? Tsika zany dia efa mariaka etona foana fa na fanafodiana ampiasaintsika na fanafodiana ataotsika dia tsy fanondraka mihitsy zany a eo ivelan'ny ravina aty amin'ny tratry ny andro na tratry ny hazavana. Fa tsy maintsy eo ambadiky ny ravina foana zany no ampiasaintsika, zany hoe miaraka amin'ny hazo kely zany tsika dia manainga an'ile ravina iny dia eo ambadiky ny ravina. Efa napetraka foana moa hoe raha zay no ataotsika hoe apetrakitsika aty ambonin'ny ravina aty amin'ilay tratry ny hazavana zany na tratry ny masoandro zany a le fanafody. Dia na io fanafody iny a vao raiky hiteraka fahamaizana dia andoro an'le ravina zavatra volentsika. Manakarak'izay koa lasa ny rivotra sy ny masoandro fotsiny le fanafody fa tsy tonga any amin'ilay zavatra volentsika. Ireo zany mahatonga ny hoe maninona ny ambadiky ny ravina. Amin'izay koa tsika rehefa any ambadiky ny ravina ohatra tsaramaso ihany nipetrahan'ny resakitsika eto moa, dia mahazo an'iny taombeny ampovoany iny zany le ranony sy tsy voatazon'ny ravin'le tsaramaso zany dia mahazo an'iny taobeny iny dia mahazo hatrany amin'ny fotony any amin'ny fakany any zany. Zany hoe tonga dia miady amin'le fototra aretina mihitsy zany a ty fanafody ady gasy ataotsika ty. Dia inona zany ny tena fotoana metimety kokoa anaovana an'ity fanafody ity? Voalohany indrindra aloha dia amin'ny marina aloha zao dia efa tsy mety a, satria mbola misy an'le ranonando. Io ranonando io manko indraindray a manao an'le fanafody tsika dia lasa an'le ranonando rehefa avy eo le fanafody a, fa tsy tafapetraka amin'ny zavatra tsabotsika. Fa ny tena mety zany ny tolakandro no ampiasaina dia afaka mipetaka tsara izy a paraparain'ny andro any ao amin'le volobolentsika. Ka raha ohatra ny manondraka zao le olona dia amin'ny fotoana tsy fanondrahana zany nanaovana an'ilay fanafody? Izay zany tena mety mihitsy satria raha tsika zany rehefa amin'ny fotoana anaovana an'ilay fanafody dia tsy manondraka mihitsy tsika mandritra ny 420 ora indray andro zany. Zany efa atokana mihitsy ny amin'izao manao fanafody dia amin'izao zany tsika tsy manondraka. Dia inindre mandeha iny ihany ve no ampiasana an'ity fanafody? Raha ao anatin'ny faharetany tsaramaso manko eo amin'ny 2 volana sy tapany 3 volana eo zany faharetany, dia tokony eo amin'ny 3 eo tsika zany mampiasa an'le izy. Ny zahana fotsiny zany mba elanelana isaky ny tapa-bolana zany a farafahainga ny fotoana anaovantsika an'le fanafody, fa tsy atao isan-kerinandro. Raha ohatra kosa indray ary namana rasy lofoka efa miahatra zany le aretina felo an'le izy a, dia io ihany ve no ampiasaina? Miezaka foana zany tsika mitady an'le hoe edina amin'le aretina mba hanalan'le fototra aretina amin'le tsaramaso zany, satria io zany tena toe mba ivelomantsika dia tavatsika hevitra ny anatsarana azy mandrakariva. Voalohany indrindra hoe mampiasa an'ireo karazana zava-maniry tsika eny an-tsaha zany a,
matetika tsy de hitatsika hoe ahoana moa tokony ambrenan'zany a mbola mametraka iny afa ty mavadaly ty mako sady fanafody bibikely tya ny fiarovana koa tsy idiraniretina raha eny a-tsaha eny zany tsika de azotsika ataotsika manilanilana kely a eny ambon'ny sahatsika eny ami'tamboly eny zany a ny mavadaly io mavadaly io mantsy a de miaro an'ireo karazana bibikely a zay mitondra ny aretina mipetaka eo am'le ravin'le zavatra voletsika ary raha sanatry moa tena tsy mahita hevitra tsontsika de le tena vo miseho ny aretina zany a de ohatra ny aretina voatabia zany a rehefa tena tsisy hevitra tsony le aretina fa hotafiditra de asorona tonga de ngotana mihitsy zay faritra misy an'lizy zany vo miseho mihitsy zany izy hoe tsy voatohatra tonga de asorona mihitsy a de am'izay fotoan'zay anao amin'ny fotoana nasorana azy iny anao a tsy mikasika am'ireo voly hafa mbola salamy reo zany fa miala tanteraka ary ny zavatra asorona iny zany tena asorona miala tanteraka amin'ny faritry le tamboly de dorana le zany a edina am'le aretina. Misaotranao indrindra namana Rasolofo nitondra zay torohevitra zay ho an'ny mpiainao atsika mbola misy afaka kely ve tianao apetraka mapiatra tsika zany mba mahita hoe mety na tsy mety amintsika le izy fa ny tiako zany de hoe mba mahazototsika tsirairay avy a mapiatra an'izay zavatra resahantsika eto a de hitatsika ny vokatsoany ka de mirary soatsika rehetra zany a mba hanampahazotoana am'izay zavatra rehetra ataotsika misehatra ny fambolena. Saotra tompoko. Tapitra sahady anga izy teo raha zia fa ahoana nyfandrenisanareo mivady azy so ihany fanakaty fa saiky ralody ihany nandeha taty maty antoka raha ohatra ka nijanona tany mazava tsara le fomba fiarovana sy niady amin'ny bibikely rangaroa zahay vo azoko tsara le nilazainao ndray andro riry ngara zefa le hoe ny am'le konsoda sy ny ravim-bondelaka ampiasaina amin'ny voly tefirozy ako ny lazainy teo tena tsara sady fanafody fiarovana zany izy io no fanafody fitsabona amin'ny aretina sy ny bibikely ihany kokono de tokony ampifangarona am'zezipahatra ihany koa zany reny fa ahoana tsara moa le fomba fikarakarana an'le fanafody teo mba avereny kely tokoa raha zefa eno miara-mamirina zany tsika ka ianao ny tena azo antoka hoe mahavita azy tsara ka no tesy zao hoe ravina konsoda voatoto 1 kilao zao izy alona amin'ny rano 5.0 litatra ao anaty sio plastika ka io ndray mandritra ny 5.0 andro de arona isaky ny 2 andro sy tapany mandritra ny 5.0 andro io de hoe rehefa tapitra 5.0 andro de makaparaka tsika na lavenina afangaro am'le fanafody efa nalona de ahoana tokoa mondray moa le fatrany teo iny le raha miry le retsy tsy miainy misy mba avereno refa nareo ro lahako zao hoe lavenina tapaka iny kapoka ho an'ny konsoda 5.0 litra zay tadidiko zay tadidinao tsara zay lavenina tapaka iny kapoka ho an'ny konsoda 5.0 litra araparaka kosa ndray no ampiasaina zany raha io no afangaro aminy de paraka 20 grama isaky ny 5.0 litatra 20 grama isaky ny 5.0 litra tadidiko am'izay zaiky de iny no anorahana ny voly fa saingy zao raha mampiasa an'ity le pulvérisateur raha io no ampiasaina zany zany hoe le fitaovana le fasina fanafody ireny indrindra de aleo tatavanina aloha le fanafody zay vao arotsaka ao anatin'io fitaovana io am'izay matsy mba tsy tsetsina zany le fitaovana izay mihitsy de iny faikan'iny ko zany lazainy teo hoe azo anaovana composta ndray fa tsy ariny ary aloha averiko aminareo lafa hoy izy hoe ny fanafody 5.0 litatra
dia ampoan'ny tany 20 zay tena mienika ile raha miviko fa dia tandremo tsara any raha lody fa ao ambadiky ny ravina no ametrahana ny fanafody ozy teo fa tsy atao hoe eo atapon'le ravina tratry ny masoandro iny tadidiko re zany de nitolo-akandro no fametrahana ny fanafody amin'ny volo tsaramaso sa mahavita azy nareo mivadika fa zao isa tapabolana ihany farafahaingany no anaovana ny fanafody ary intelo ihany no anaovana an'izay mandra-piakatry ny vokatra zay mihitsy de zao koa aleo kosa raha matomba hiteny fa teo anao foana ny sihatra zay indray ralody alefaso ny tenin'ny seralody volena mavoadala eny atsefatsefa ny fambolena tsaramaso eny mba hirovana azy amin'ny aretina sy ny biby kely de motana avetrany de dorana zay hita fa tratry ny aretina na ny biby kely mba tsy amindra amin'ny afa-tsony zay firovana daholo zany tena zay mihitsy firovana daholo zay de zao tsy mamboly amin'ny toerana takotakona sy ny toerana tsy azo ny rivotra ihany koa mihitsy tokoa de aza dino aza manondraka mihitsy amin'ny ariva sy amin'ny alina zay zay ringarazefa mazava mihitsy izy teo ringaro fa misaotra indrindra hotahin'Andriamanitra tsy sorana fa zao raha tianareo ny ahita vokatra tsara dia ataovy avetrany ny fampiarana miankina amintsika ihany so ihany fa teo boksa namporisika atsika hiditsaingana tato an-trano fa ratsy zany tsy tratratsika ny fandaharana iny atretondray ry aloha ny fiarahantsika masitoma no fampiarana samy hotahin'Andriamanitra isika rehetra misaotra ny ekipa ny feo amin'ny fanantenana ny arana atotosa ny fandaharana na manao fanjany nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamin'ny Aritiana ny antsoroka ny lafin'ny teknika tompona andraikitra Elion ndray mitantso AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mankasitraka anao mbola manokana fotoana anarahana ny toy ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy ny amin'ireo fanompom-pivavahana sy fanatitra izay tandindona tao amin'ny testamenta taloha no halaliantsika anio ny rafi-pivavahana sy ny fanatitra tao amin'ny testamenta taloha toy izay hita ao amin'ny Levitikosy dia maneho tandindona izay manondro fahamarinana voalazan'ny testamenta vaovao na dia heverin'ny mpamaky ankehitriny aza fa tsy mahakasika azy tsony ireo fombafomba mpivavahan'ireo dia ahitana fahamarinana ra-panahy izay manana tombamidy lehibe ho an'ireo izay mandinika azy zany andeovaka itsika ny torolalana mikasika ny fanatitra noho ny ota izay nasaina nataon'ny Israelita ao amin'ny Levitikosy 4:4 ka hatramin'ny 5:7 tsy manana taberna kely na tempoly misy altara fanaovana fanatitra noho ny ota intsony sika nefa misy lesona ra-panahy lehibe asehon'izany ao amin'ny testamenta vaovao andelovaka itsika ireo andininy ao amin'ny Levitikosy ireo dia maky andininy hafa ao amin'ny testamenta vaovao sika aorian'izany Levitikosy 4:12 ka hatramin'ny 5:7 ary raha zanak'ondry no ento no fanatitra noho ny ota
dia ny vavy tsy misy kilema no entiny ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy dia amono azy ho fanatitra noho ny ota eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana ary angalan'ny mpisorona amin'ny fanondro ny raha ny fanatitra noho ny ota ka atentiny eo amin'ny tandroko ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana ary ny raha sisa rehetra dia ahidiny eo ambodin'ny alitara ary esorony avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany zanak'ondry izay natao fanatim-pihavanana ary ny mpisorona andoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara ambonin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova ary ny mpisorona no fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony dia avela ny elony. Inona no avaran'ireto andininy reto mikasika izany fanaovana fanatitra izany ao amin'ny testamenta vaovao? Jaona 1:7. Noho ny ampisy dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ahoana koa i Petera? Petera 1:7-20. Petera 1:7-20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena dala izay azonareo tamin'ny entiny razana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilaina nangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba iorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Fampitana tombam-bidy sy fahalalana manan-danja ny fombafomba mpivavahana ary ilaina ny fatakarana azy araka ny tontolo-kevina. Raha mamaky ireo baikin'ny Baiboly ao amin'ny testamenta taloha mikasika ny fanatitra isika dia mahita mazava fa nanome Tsipriya mikasika ny biby atao fanatitra Andriamanitra, nomeny koa ny fotoana sy ny toerana ary ny fombafomba sy ny dingana arahana amin'izany. Ivon'ireo fombafomba mpivavahana ireo ny ra sy ny fandatsahan-dra ary ny famafazana izany. Tsy zavatra mahafinaritra izany ary tsy natao hafinaritra satria mahakasika ny zavatra ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny fahotana. Inona no anjara asan'ny tanan'ny ra ary nahoana izany no nasaina natao teo amin'ny tandroko ny alitara? Ahitana torolalana mikasika ny fanatanterahana an'izany ny ankamaroan'ireo fombafomba mpivavahana atao amin'ny fitoerana masina, saingy tsy miaraka amin'izany mandrakariva ny fanazavana. Azo heverina fa efa takatry ny olona izany ka tsy nilana fanazavana. Fantatry ny vahoaka teo amin'ny Israely rahateo ny lanja sy ny hevitry ny ra. Manome fanazavana mazava momba ny ohatra nalaina avy tao amin'ny Levitikus 4 nefa ny 5:30. Izao no voalaza. Levitikus 4:5. Ary ny mpisorona anao fanavotana ho azy noho ny fahotana izay nataony dia avela ny elony. Ny raha arak'izany no nilaina tokoa teo amin'ny asa fanavotana. Izany no hanamarinana ny mpanota eo anatrehan'ilay Andriamanitra masina. Tandindina no hitantsika amin'ireo fanatitra izay maneho ny fahafatesan'i Kristy sy ny asa fanelanelana nataony ho antsika. Hevery ny faharatsiana lehibe ny fahotana izay nitaky ny fanoloran'i Jesosy ny tenany, izy ilay Andriamanitra zanaka, mba hanonerana izany. Izany ny fahasoavana tokony hianteherantsika fa tsy niezaka ataontsika hanao asa tsara. Tsy misy na inona avy amintsika azo nampiana izay efa nataon'i Kristy ho antsika. Ny farany eto ny fiarantsika mianatra androany, manome fotoananao ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaliba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra.
raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.